Fahameraba-tsika tsy ariavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity talata fahenina volana janoary ity. Soran'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavana sy ny famindram-pony hatrany. Anderantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavaka isika. Ny Tompoandriamanitra eo misaotra anao izay fa meno ny fahafahana andray ny fahasoavana avy aminao. Sokafo ny fomam-panahinay ary aoka hivonona hatrany izahay indrindrandrindra ny amin'ny fahamasinanao izay ho resinay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao fitiavana nateraky ny famindram-po. Amin'ny Hebreo 9:9 manao hoe famindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Amen. Fitiavana miavaka tokoa no itiavan'Andriamanitra ny taranak'olombelona lavo. Fitiavaka izay nateraky ny famindram-po izany satria tsy misy mendrika raha ny taranak'olombelona. Ny famindram-po dia midika fa tsy tonga lafatra ny olona izay antefany. Noho ny fahotana no nampiasana ny famindram-po. Halan'Andriamanitra ny fahotana fa tiany sy antrany kosa ny mpanota. Zanaka tiany izay havotana ireo zanaka lahy sy zanaka vavy ny Adama izay nania. Tamin'ny nanomezany zanany no nanehoany tamin'izy ireo koa ny fitiavany sy ny famindram-pony izay tsy manam-petra. Mitady fiara-miasa amin'ireo voariny izay marefo sy nanian'Andriamanitra. Voary izay natolony izay nitolorany tombontsoa be dia be. Omena ny olona ny tombontsoa, omena ny olona ny fahafahana, omena ny olona ny ahafahana miara-miasa amin'Andriamanitra, ho famonjena ny fanahiny. Aoka izy handray an'i Kristy mpamonjy ny tenany manokana ary ihany koa ino azy. Volavolaina nandritra ny filan-kevitra ny ray sy ny zanaka ny drafim-panavotana. Ary Kristy no nanolo-tena mba eo amin'ny toerana tokony hisy azy ho anao raha toa misy ny tsy fahatokiana amin'Andriamanitra. Nanolo-tena izy mba hanao fanavotana izay ampihavana ny fanaminy rehetra amin'Andriamanitra, izay mametraka ny fahotana eo amin'ilay mpisolo sy antoka ho azy. Dia afaka iombom-peo amin'ny apôstôly manao hoe isaorana ny Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra. Eo ihany koa ny Efesianina 2:7 manao hoe mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny hareny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Tamin'ny fitiavany tsy manam-petra no namolavolan'i Kristy ny drafim-pamonjena ary vonona mandrakariva izany drafitra izany ho tanterahana ho an'izay rehetra manaiky hiara-miasa aminy. Ho azy ireo no ilazan'i Kristy amin'iray manao hoe aza isaina ho zezany fahotany fa aoka izaho no hitondra an'izany. Efa nandray ny fahamendrehako izy ary efa nihavana amiko, efa noraisy ny fahamarinako ka tahio amin'ny fitahiam-panahy izy ireo noho ny amiko Jesosy. Dia aoka ho izany no reharehantsika sy hampitombo ny fanantenana izay fananantsika amin'ny Kristy ka andehanantsika amin'ny fahamarinana trano isanandro isanandro mandra-pahatonga an'i Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Amen. Ny Tompoandriamanitra misaotra anao izay ny amin'izany teninao nresinay amin'ity maraina ity izany. Ampiseho ny fitiavanao anay ary indrindra ny fidianao anay manokana mba ho zanakao ary ny nanavotanao anay. Ampitoera aminay mandrakariva ny halehiben'izany sorona nataonao tao Kalvari izany, satria izany no antoky ny fandresenay, izany ihany koa no irianay fantatra ho tanteraka dia ny faratampony amin'ny fiavianao tsy ho ela eo amin'ny rahony lanitra. Anaran'i Jesosy, amen. Salam
Maria.